de ta volonté, Seigneur. Révèle-moi de ta face, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans notre vie. Révèle-toi à chacun de tes enfants ici présents, Seigneur. Révèle-toi dans leur cœur, Seigneur. Révèle ta présence. Manifeste-toi, Seigneur, envers ton peuple aujourd'hui. Tu es réel, Seigneur. Tu es notre Dieu et tu es vivant, Seigneur. Notre Dieu n'est pas mort, notre Dieu est ressuscité. Je veux te voir. Oui, je veux voir ta gloire. Je veux connaître ce lieu secret entre moi. Montre-moi ta face, je veux te voir. Oui, je veux voir ta gloire. Je veux connaître ce lieu secret. Montre-moi ta face. Je suis pas satisfait de l'amour j'en suis. Je l'ai déjà dit, Seigneur. Mais j'en veux plus. Nous rapprocher de toi, Seigneur. Nous voulons grandir dans ta volonté, Seigneur. Nous avons tellement à connaître de toi, Seigneur. Fais-le aujourd'hui, Seigneur. Avant de régler nos problèmes, la plupart du temps, c'est nous-mêmes le problème, Seigneur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, règle tout ce qui a réglé au-dedans de nous, Seigneur. Règle ceux qui ont des ordres dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Fais-le en moi. Fais-le en chacun de nous, Seigneur. Nous voulons te toucher aujourd'hui, Seigneur. Que ta présence soit rendue tangible à chacun de tes enfants, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur, aujourd'hui dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, te saisir par ta parole aujourd'hui. Saint-Esprit, fais ce que tu veux aujourd'hui. Fais ce que tu veux aujourd'hui, Saint-Esprit. Sois le maître. Sois le maître, Saint-Esprit, aujourd'hui. Pénètre nos cœurs, Saint-Esprit. Que la puissance de ta grâce brise nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Parce que nous voulons voir la face du Dieu glorieux que nous servons. Ô Seigneur, nous ne voulons plus voir la grandeur des problèmes, nous voulons voir la grandeur de notre Dieu. Ô Seigneur, change nos regards, Seigneur, parce que nos plus grands problèmes, c'est quand nous regardons les choses de nos yeux naturels. Aujourd'hui, nous voulons voir toutes choses à travers tes yeux, Seigneur. Nous attendons ta gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire aujourd'hui, Seigneur. Saisis nos cœurs. Saisis-nous par ta puissance, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, aujourd'hui encore. Assainis nos cœurs, Saint-Esprit. Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton sang. Lave-nous, Jésus, par ton sang. Parce que nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir avec un cœur pur, Seigneur. Détruis toutes choses qui nous empêchent de te voir face à face, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.
hoe faly mahitanao androany. Amen. Tsaroa fa fahatongavanao eto fanasitrehan'Andriamanitra raha nanana faniriana ianao a ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsisy olona ozy zavaka tonga eo anatrehan'indray raha tsy efa tonga ny fanahy ka izay fanirianao izay a mbola fanahy masina nametraka n'izay faniriana izay tao anatin'ny fonao fa tsy hoe ianao naniry fotsy fa no fahasoavany a dia natao miteraka tao anatinao izay etaetan'Andriamanitra izay ka misaola ianao n'Andriamanitra raha tonga eto izay moa averiverina foana rehetra tao amin'ny sekoly hoe ny antso a raha namany ny antso anareo tsy antson'olombelona eto tsy fivorinana olombelona hoe fahaliona fotsiny tsika fa rehefa mamaly antso ohatr'izao tsika dia ny antson'i Jesosy mihitsy novaliantsika ka Andriamanitra natongavatsika eto a dia Andriamanitra koa ny nanasantsika eto a dia mbola Andriamanitra koa nandroso sakafo a ho antsika androany fa moron'Andriamanitra dia fitaovana ihany fa Andriamanitra ny mamahana antsika androany a dia mivavatsika andraisana izay sakafo noman'Andriamanitra izay a dia tsika raha tsy mifotsika sakafo ny fonao androany dia ndaotsika hiaraka hihinana ozy izy pasteur izay tamin'ity semaine ity hoe tsika izy tokony tsy miteny intsony hoe amaky baiboly fa tokony rehefa miteny tsika dia hoe hihinana amin'ny tenin'Andriamanitra satria mabegabe ny mamaky teny a fa tsy mampiovana azy betsaka mahalala ny baiboly io a katrany amin'ny Genèse katrany amin'ny Apocalypse hainy par cœur mihitsiny fa tsy mihinana an'ilay teny izy tsy mahay midigérer an'ilay teny izy ny fanahy masina ny action finoana miaraka amin'ny fanahy masina no mampatonga anao mahay midigérer ny tenin'Andriamanitra io ka sakafo zaza anankiray ohatra mbola manana vavony tsy misupporter sakafo velona inona zavatra ataon'ilay zaza alohany ka ny olona koa izay mamaky tenin'Andriamanitra fa tsy mahay mihinana ny tenin'Andriamanitra mamaky izy fahalohany dia ce qui fait rehefa tsy mitoetra anatin'ny vatany n'ilay sakafo tsy mitondra ny mihinana ho an'ny tenany dia ohatr'izay koa ny tenin'Andriamanitra kristiana maro mamaky haiko par cœur hainao réciter mihitsy reny verset mety zasy ianao aby ireny mety tsy mahay no reny exégèse ireny fa rehefa jerenao fiainany a tsisy vokany mihitsy tsika le vokan'ilay tenin'Andriamanitra lasa religieux fotsiny lasa n'ilay championnat mpanoratra verset biblique sur Facebook fotsiny fa rehefa jerena ny fiaina tsisy vokany mihitsy satria nanahoana satria tsy nohaniny tamin'ny finoana ary tsy niraisina miaraka amin'ny fiaina miasa amin'ny fanahy masina ka androany fonao sokafo ny vavom-panahinao androany raisao finoana ny teny angatao ny fanahy masina hoe ampio hoe digérer ny teny androany oka tsisy teny a ho alohako androany ka tsisy teny ho voaisetsika androany fa teneny fanahy masina tiako voaray daholo ny teny rehetra izay ho atolotra ao anahy androany a mba ho voatsakitsaky voadigérer a dia amoa eo amin'ny fiainana amen teneny akaikinao hoe ndaotsika hiaraka hihinana ny tenin'Andriamanitra hoe amen ka ny sakafo izay mamafanahy masina ao antsika matsiro foana ary mahasalama tsy mampatavy a fa mitondra izay ilaina sakafon'ny olombelona no misy ny mampatavy hoe misy ny trop de cholestérol fa ny sakafon'ny tenin'Andriamanitra tsy misy izany Reny mety mitsiro mety ohatrany dia ohatrany mangidy ohatrany iray mangidy reny le teny mangidigidy amin'ny sofintsika fa rehefa hohanitsika izy mahasalama ary mitondra soa foana tenao koa za mifatika iray le goan'le palais anao palais spirituel anao palais charnel rehefa mangidy aminao le izy zay nefa ny tenin'Andriamanitra no anao palais charnel anao zany ampiasainao fa tsy le palais n'esprit anao fa raha ny esprit anao no ampiasainao fa natrehan'Andriamanitra fantatrao izy fa mitondra soa ny esprit sy ny ama sy ny corps-nao tsisy refusenao zany mihitsy ny zavatra atolotry Jesosy ho anao ka androany faly fa mieux no ny any amin'ny restaurant 5 étoiles tsy haiko misy ny olona be da be mihitsy milatra reny restaurant 5 étoiles reny matetika dia hoe réservé na un mois à l'avance azahoana place mihinanao sakafo am'ireny fa mivoaka miditra ao aloha dia sakafo ohatrany dia koa tsara ozy fa tena tsaikitsaiky reny miran'ilay izy voaka avao nefa anao iny lany ozy izy dia sosa izay miditra ao am-bava ozy izy mivoaka izy fa ny tenin'Andriamanitra nefa ny tsisy ohatr'izany indray kristiany tsy mahatsapa zany hoe mihoatra noho ny faniriany reny jery izy hoe
sakafo azany sakafona 5 étoiles zany ny hoe grand chef malaza indrindra eran-tany ny chef cuisinier malaza indrindra eran-tany dia firenena mihinan'ilay assiette kely iny dia alaina sara izy amin'ny Instagram dia firenena mihinana tary amin'ny restaurant 5 étoiles sy ny Tour Eiffel. Ka ianao nefa rehefa mifanatrehan'Andriamanitra chef cuisinier anao fa le masina. Dia misy fotoana nefa ny kristiana manambany andeha izany fanatrehan'Andriamanitra mihinana an'ity satria tsy mahatakatra. Ka tsika koa rehefa tonga fanatrehan'Andriamanitra mila manana fatakarana. Zany le fiomanana tenatsika miomana ara-panahy. Ton conscient mihitsy ny esprit sy ny amanao hoe pourquoi je suis là, pourquoi je suis assis là, pourquoi je suis en ce lieu, pourquoi je suis venu, or que j'aurais pu faire autre chose. Satria nanao hozy izy Jesosy katsao izy ny zavatra any ambony angono izy niarena avy any ambony izay tsy mety loha sy mety sina. Ka izay mahatonga lansenao eto. Sakafo hohaninao eto ny arena azonao eto tsy mitondra aretina, tsy roye tsisy afaka hangalatra. Fa raha toy izy misy mangalatra, raha toy izy voalatry satana ianao zany tsy miambina. Fa satana tsy afaka mangalatra raha ohatra izy ka arovanao ao anatin'ny fankatoavanao amin'Andriamanitra. Fa raha toy izy zay tafiditra amin'ny mpangalatra ianao zany tsy miaro an'ilay izy. Amen. Ka moka tsika hinana ny sakafo matsiro indrindra izay ho atolotry fanahy masina antsika androany. Raha isika amin'ny baibolitsika en psaume 147 verset 5. Psaume 147 verset 5. Hozy ny tenin'Andriamanitra. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Amen. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Tenez-vous avec nous un Andriamanitra. Amen. Ma voix kristiana rehefa amin'ny seza olana izy eo amin'ny fiainany dia adinina lehibe ny Andriamanitra izay tony sy inony. Ny tena marina tsy le olana ny tena olana fa ny fahadinonao ny Andriamanitra tomponao no olana. Tsara fa raha mbola eto amin'ity tany ity tsika tsisy olana ka tsy handalo olana zany. Na jekolisa na tsy jekolisa, na religieux na chrétien na bouddhiste na qu'importe. Raha mbola eto amin'ity tany ity tongotrao tsy maintsy misy ny olana. Izay ny réalité sy ny fait tsy maintsy misy ny olana. Fa ho antsika kristiana ny olana dia afaka manana endrika anankiroa. Misy ny olana fakapanahy dia misy ny olana fizahan-toetra. Samy tsy maintsy andalovantsika foana ireo zavatra ireo. Fa hozy izy pasteur izay hoe ny différence atsika ianao zao tsy afaka miteny hoe miadana kosa nefa tsisy olana na haingo zany. Na ny olona miliardera indrindra na ny olona miliardera sady salama indrindra tany tsisy olana zany tsy maintsy misy zavatra mampiasa ny sainy, tsy maintsy misy zavatra mampiprotéa, tsy maintsy misy zavatra obstacle, tsy maintsy misy ohatran'ilay zavatra raha mbola zazakely vao mianatra mandeha fotsiny dia tsy maintsy misy olana satria tsy tonga izy dia mahay mandeha fa tsy maintsy mianjera izy roa. Olana aminy ilay tsy mbola manana équilibre fa mianjera dia nefa ao anaty izy tsy maintsy mahatsapa hoe za tsy maintsy mandeha. Ka raha ohatra ianao ka ho bloqué foana ny tena marina efa formen'Andriamanitra dia mbola na zaza ao anaty kibo ary reto efa misy obstacle. Ny voany ao kibon'ny neniny fotsiny ianao mihevitra fa ilay neny poussé iny fotsiny mahatonga azy mivoaka eo fa na izy ary ny contraction tsy ohatran'ny hoe pressé. Donc na izy ary ao anatin'ny kibon'ny neniny ao miaritra amin'izay misy an'izay épreuve tsy maintsy se battre ihany izy zany. Ka tsika olombelona dia ny tanay kibo dia efa formen'Andriamanitra. Ka ny olana aza heverina foana hoe misy hoe anamely tena inan'air nataoko. Sasa rehefa tonga ny olo mais pourquoi Seigneur? Mais qu'est-ce que j'ai fait Seigneur pour mériter ça? Non. Mauvaise attitude anana kristiana indrindra rehefa tonga anatin'ny olona dia efa inona loatra n'Andriamanitra nataoko no nataonao mitrandrako izao zavatra izao non. Fa ny zavatra tokony ataonao tokony dia mibanjina ny falebiazana n'Andriamanitra eo. Satria n'Andriamanitra tia miforme antsika, tia manamboatra antsika sy mamolana
volavolatsika Andriamanitra. Ka zaho sy ianao tsy afaka voavolavola mihitsy a. Ozy izy Andriamanitra hoe zaho ozy izy mipôtedy anareo ozy izy a le vazy d'argile. Fa ataoko izay tiako ozy jusqu'anareo a parfait. Ka aleotsika ndraiky. Matetika anatin'ny olan'Andriamanitra no manamboatra antsika. Tsy hoe Andriamanitra manisy olana, tsy hoe Andriamanitra mihitsy no te hampisofirira antsika, tsy izay le izy. Fa le izy rehefa hiatrehanao le izy miaraka amin'Andriamanitra, anananao le attitude selon la parole de Dieu, ho hitanao izy fa tsy perte ao anao mihitsy zany hoe misedra olana izany, fa au contraire mitondra zavatra lehibe ho anao izy, misy zavatra indray mitsapanao aorinan'izy. Ka voalohany indrindra, ny tena olana voalohany kristiana dia efa nadinoiny hoe lehibe ny Andriamanitra. Eto amin'ity psaomy ity zao a, verset iray fotsiny, io verset iray fotsiny saintsainao rehefa misy mandalo olana anao dia tokony maivanaonao azy dia misedra an'ilay izy satria nanao a, notre Seigneur lui est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Notre Dieu est grand, puissant et un Dieu illimité. Fa ny problemanao a, le limitinao ioratrehan'ilay olana no hitanao, le grandeuran'ilay olana no hitanao, fa tsy hitanao le Andriamanitra. Nefa ny Andriamanitra, eo mihitsy izy ny te haneho ny grandeurany, eo amin'ny olanao io mihitsy izy ny te haneho amin'ny puissanceny, eo amin'ny olana io mihitsy izy a te haneho anao forceny izay miasa ao anatinao, eo amin'ny olana io mihitsy izy ny te hampiseho aminao hoe quand toi tu es limité, moi je demeure illimité. Ka izay tokony mibalijininao rehefa mandalo olana anao eo amin'ny fiainanao. Tonga ianao dia mideran'Andriamanitra, alleluia. Occasion indray ty ahitako ny grandeur an'Andriamanitra. Tsara fa raha ohatra ka voafehintsika daholo ny zavatra rehetra tsy mila an'Andriamanitra tsika. Izay mahatonga n'Andriamanitra teny tamin'ny Paoly c'est dans ta faiblesse ozy izy que tu peux voir ma puissance. Satria za mahatonga mila tsy mila an'Andriamanitra, miezaka izy les hommes veulent tout maîtriser, les hommes veulent tout régler d'eux-mêmes. Ça mahatonga anazy non, on n'a pas besoin de Dieu. Fa ndraindray forcen'Andriamanitra misy misy zavatra au-delà de ta portée pour que tu regardes à Dieu. Iny le brisé ao anatin'ny olo koa matetika eo tena brisé le orgueil. Satria tant qu'il y a des choses que toi tu peux faire de toi-même, inconsciemment tu vas toujours penser j'ai pas besoin de Dieu, non, je peux faire ce que je veux, je peux maîtriser ça, je peux tout faire de moi-même. Fa Andriamanitra tsy mitady an'ilay olona monsieur capable ireny. Fa Andriamanitra mitady ny olona mihitsy mi-reconnaître hoe je ne peux rien sans toi Seigneur. Ka ankana zavatra kely ary ny olona tena misabondony amin'Andriamanitra dia na zavatra kely tsy didy ary dia angatana ny herin'Andriamanitra. Za mahatonga antsika misaotra foana amin'ny zavatra rehetra, misaotra isika ny fomaraina. Satria misy ny olona mieritreritra mihitsy fa normal be izy misokatra amin'ny masiny vao maraina. Fa ianao mahafantatra ny fahalebiazan'Andriamanitra, mahafantatra ny fahalebiazan'ny fahamonjam-pon'Andriamanitra, tsapanao hoe non, si je me réveille, c'est pas par ma force, c'est pas même par mon désir. Ny existence quoi, tsy ny désir, je veux exister, c'est Dieu. Car tout de moi dépend de Dieu. Na mijery izy mieritra fa tsy mino eo ilay tsy fantany. Fa famonjam-pon'Andriamanitra mbola mahatonga anazy ohatr'ireny. Ça mahatonga antsika mivelona foana any amin'Andriamanitra. Tout te revient Seigneur, tout ce que je peux faire. Ça vient de toi Seigneur, tout ce que je ne peux pas faire. Je reviens à toi Seigneur parce que toi tu peux me rendre capable. Ka anatin'ny olana, anatin'ny zavatra hors de ta portée mihitsy ianao nous faire face à la gloire de Dieu. Mosesy tsy afaka nahita ny gloire de Dieu raha tsy nentin'Andriamanitra tany amin'ny zavatra hors de sa portée izy. Tamin'izy tao Égypte, tamin'izy mbola tao amin'ny Pharaon, il était un prince, il avait des serviteurs, il avait tout ce dont il avait besoin, il n'avait pas besoin de Dieu. Fa rehefa nesoron'Andriamanitra tao amin'izay izy nalefa tany amin'ny désert amin'izay teo natsapy Moïse hoe effectivement za kay tokony maty raha ny situation misy nahaterahako eto amin'ity tany ity tokony maty aika tsy sendasendra mihitsy natonga tao anatin'ny trano Pharaon aika nisy tanan'Andriamanitra sy programme mihitsy kay avy indray c'est l'Andriamanitra manao mission zay hamoaka ny zanak'Israël tout un peuple esclave depuis 400 ans.
Zaho izy efa olona rejetena tany Egypte, zay efa recherché tokony prisonnier. Fa ozy izy Mosesy hoe tena ahoana nahavitako an'ity Andriamanitra, mieux tsy vita ty. Teo Andriamanitra naneho ny fahalebiazana. Teo Andriamanitra nampatonga an'Andriamanitra naneho ny puissance tamin'ny Mosesy. Ka matetika amin'ny miracle tsy hoe ny kristiana mitady miracle. Fa ny tena marina miracle rehefa fasany impossibilité tsika vao miseho ny miracle. Raha mbola misy zavatra vitanao tsy mbola miracle izay. Fa miracle eo amin'ilay zavatra tsy vitanao io mihitsiny. Tsy haiko izay mety heverinao fa olana, izay mety lalovanao, mety aretina ve? Tena aretina impossible à soigner par les hommes. Tsy haiko tokantrano efa simba tena hoe amin'ny maha-olona fa tena hoe divorce efa tokony sy mihitsy isy possibilité mihitsy raha tsy mijery hoe tsy ahitana maromaro na tsy misy tony tsy haiko. Izany tenanao fa eo mihitsy ianao no ahita izay grandeur an'Andriamanitra izay. Eo mihitsy ianao no ahita an'ilay Andriamanitra illimité. Eo mihitsy ianao no ahita an'ilay miracle. Eo mihitsy ianao no ahita amin'ny masonao tahaka Mosesy ahita ranomasina mena misokatra. Kenao zany tokony mamahoatra amin'ny Mosesy mahita ranomasina mena rehefa ngeza loatra ranomasina mena ilay olona anao dia Mosesy occasion indray ty ahitako miracle. Ohatr'izay tokony ataontsika tsy tokony manoatra mety ny attitude an'izany zanak'Israely noraka veriny any Egypte. Mosesy tsy nanana an'izay tsy nisy an'izay tsy tao anatin'ny fisainany mihitsy zao hoe anana soa hoe misoa dia hoe ahoana traverse soa ahoana traverse ranomasina mena dia hoe niaritenina tima faharoa tena tsisy misy ankoatran'ny hoe iverina any Egypte. Misy fotoana kristiana ohatr'izany rehefa tratran'ny olana tena ohatran'ny tanjany Jésus-Christ ihany ohatran'ny lamina amin'ny fiainako tanjany Jésus-Christ ohatran'ny tiany fianakaviana tiany namana ohatrany tena tia ilay tenen'ny olona misy fa ny Jésus-Christ rehefa ilay mahitanao manomponompo fonsina dia samba mitenanao ihany tsy ratsy ngely mivavaka fa izany tenao ohatrany rehefa miditra lala amin'ny fivavahana io ohatrany tombo be ilay problème dia davalio izy eo mihitsy hoe mahitako plus lehibe le problème aminao plus hoe mahita miracle sy mita fanelebiazan'Andriamanitra hoe ka na dany anao raha tahiverina ny Egypte hoe za tahita amin'ny fanelebiazan'Andriamanitra. Kenao aza atao atin'izay misy koa ny olona miandro olona mihitsy anaovana bonne excuse amin'io Dieu hoe za hoe Dieu niezaka any nanompo anao ohatrohatr'izay ihany ny natao zanak'Israely ohatra mba hanezaka azy Andriamanitra nanaraka amin'ny Mosesy fa zao koa za ve tonga anao tsy nanao hoe ny réalité io ranomasina mena tsy zay anao verina ihany. Ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy zany tsy mahay mitondra antsika indraindray dia bonne excuse anao mihitsy hoe verin-dalana. Nefa misy an'izay izay zaho tsy verin-dalana. Tokony zatsy anao hoe za tsy verin-dalana ino manoana anahy eo za tsy verin-dalana. Tena kaikinao aza miverin-dalana zany. Andefa kena ny Egypte mety modomeny enao fa andefa. Ka ianao mila ampandalovana ranomasina mena mihitsy amotehana an'io fisainanao andevy io. Misy ny olona rehefa tokony nedy novao fa fisaina mbola fisainana andevy ozy izy Andriamanitra tsy maintsy mandalo désert aloha mila maty reny fisainana andevy nareo reny izy Andriamanitra tsy miendrika ny Kanany reny. Raha zao toe-ponareo andevy zao izy tonga dia atao amin'ny Kanany nareo ngapa izy même pas 3 jours izy dia simba dia Kanany homaniko anareo. Zay no tonga Andriamanitra nandroaka ny Adama sy Eva tao Eden. Inona moa zavatra hita zao trano. Regardez comment l'humanité détruit la planète Terre. Jereo nefa nanamboaran'Andriamanitra azy en 7 jours tao Genèse 1 et 2. Mbola jereo splendeur sy beauté amin'ny nature dia jereo ny œuvre-ny olombelona. Jereo vokan'ny œuvre-ny olombelona. Misy fotoana rehefa tonga ireny tsunami ireny dia niakizy an'Andriamanitra ny olombelona. Fa Andriamanitra tao aorian'ny déluge zao izy nanenina fa tsy hanao an'izay intsony. Ce qui fait hoe Dieu ne va plus utiliser les catastrophes naturelles pour tuer les hommes. Zay tian'Andriamanitra teneny. Ka ny catastrophe naturelle tsy Andriamanitra fa nohon'ny faratsian'ny olombelona. Satria rehefa tsy nanaiky ny olombelona dominena soumis à Dieu, ils ne savent pas maîtriser les choses que Dieu lui a données. Kenao dia afaka men'Andriamanitra
vady, zanaka, fa raha tsy soumis à Dieu anao, tu vas détruire ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que l'homme il fait? Il détruit son écosystème, il détruit son couple, il détruit la famille, il détruit ses enfants. C'est l'œuvre de l'homme qui a refusé d'obéir à Dieu. Andriamanitra hoe manekeny fotsiny anahy. Raisitsika ny tantaran'i David androany. Voantsika adopter ny attitude nananan'i David ao amin'ny 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, manomboka verset 3. 1 Samuel chapitre 17 et manomboka verset 3. Amin'ny anaran'i Jesosy. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un menton. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Et toi? Version antenandriamanitra ny attitude sy réaction nanana Saul sy ny zanak'Israël rehefa nahita ny Goliath izy. Saul sy ny zanak'Israël dia nijery ny Goliath tamin'ny maso maholo. Nakatao mihitsy ny ten'Andriamanitra nanao description ny Goliath, décrivena hatrany amin'ny taillany, décrivena hatrany amin'ny armurany, décrivena hatrany amin'ny poignardany, décrivena. Dia naseho ny ten'Andriamanitra teto mihitsy hoe ohatrany hoe impressionnant be mihitsy rehefa mivoaka avandra Goliath. Sady izy tsy niankina fotsiny izy tamin'ny carrure sy tamin'ny halehibeny, fa mbola nasiana koa, mbola nasiana vava koa. Ohatrany misy fotoana rehefa sedra olona antsika eo amin'ny fiainantsika, rehefa mijery amin'ny maso amaha olona dia ohatr'izao mihitsy. Ngeza be ilay olona, tena telo metatra sy sasany mihitsy ny ngezan'ilay olona, mazefatra be mihitsy ny angezana. Inona miampy an'izay? Misy koa etsany inona mivava amin'ny fianakaviana, vava ny namana, zefatra be daholo izany. Dia inona misy fotoana rehefa mise concentré any mijery an'ilay angezan'ilay olona, ny angezany tsy haiko izay vavan'ny olona ianao, dia tonga dia manana ny attitude ny Saul sy ny zanak'Israël. Inona ozy izy réaction eo amin'ny verset 11? Ozy izy hoe il fut effrayé ozy et saisi d'une grande crainte. Ianao rehefa tsy mibanjina amin'Andriamanitra dia ny olona lasa migoza be ohatran'ny Goliath. Nefa mijery tsara mahagaga fa Goliath, manino Goliath raha miseho fahatena amin'ilay araky ny teny, manino tonga dia niatakeny ny zanak'Israël. Raha ohatra izy fa manana assurance de victoire. Hitanareo, en fait, la victoire de Satan, c'est dans ta défaite. Quand toi tu ne réagis pas, Satan, ohatrany hoe ny victoire en Satan zany no tsy fandraisanao andraikitra. Ohatrany hoe en dépit de parce que tu n'as pas eu la bonne attitude qu'il fallait, dia lasa mandresy ho azy sy ny camp ny Satan.
fa satana zany tsy manana victoire automatique zany zay mila fantatsika mihitsiny. Satan n'a pas une victoire automatique, mais si Satan a vaincu, c'est que toi tu as laissé tomber, tu as abandonné la foi. C'est toi-même qui accordes la victoire au diable. Satria raha manana assurance Goliath, pourquoi raha ohatra izy ka tena tena mienjana, pourquoi il n'a pas tout de suite attaqué le peuple d'Israël? Satria io le souveraineté de Dieu. Inona le souveraineté de Dieu? Le fahefanefanomenany olombelona tany amin'ny Genesis, fantatry Satana fa izy tsy afaka miasa raha tsy avy amin'ny olombelona ihany. Ka ny zavatra atakeny Satana voalohany indrindra, ny fisainanao ny atakeny aloha. Pepony ianao, intimidena ianao, affaiblissena ianao, donc fais penser, affaiblissena ianao dans ta foi pour que tu perdes tes moyens. Et rehefa tu perds tes moyens, c'est là que lui, il peut attaquer. Dia jereo tsara nefa, inona zavatra nytenen'ny Satana, jereo misy règle du jeu spirituel tsy ahafahan'ny Satana miala mihitsy. Nanome condition i Goliath hoe raha nareo izy mandresy anay dia ombany fahefanareo izay, fa raha izay kosa izay mihitsy le teto zany Goliath endrika fakapanahy teo amin'ny Saoly sy ny zanak'Israely. Raha misy an'izay tentation izay zany, de se dresser aux tentations Goliath, dia eo amin'izay Saoly sy ny zanak'Israely tenté hoe on est tenté d'abandonner. Mais quand tu abandonner la foi, abandonner Dieu, mitandriny Goliath zany tao anatin'ity dia hoe hiteny Saoly sy ny any hoe drapeau blanc. C'est sûr, hein, on va être battus, ils ont été battus dans leur pensée. En fait, en tant que Goliath, c'est une yagui, c'est ça qui n'a pas. C'est le bien des femmes, c'est et surtout, ils regardent pas en défense sur la raie. Comment ils se rendent tout des niaques. Comment ils ont posé un sei, Goliath, mais où la raie à nous, et dit, c'est nous combattre ces rôles-là tout se fait. Nous, en mettant notre destinée, les deux camps. Mais comme il a fait une armée de l'autre côté, une autre armée de l'autre côté, et pourquoi il fallait que ce soit Goliath qui imposait cette chose? Ça dit dans le temps de Goliath, dans notre lise, il voulait battre, il voulait vaincre Saul et son armée dans leur pensée, il voulait provoquer l'abandon dans le camp des Israélites pour que se disent non, ce combat est foutu d'avance. Alors j'ai trouvé des souvenirs malheureux. Misy rehefa misy tentation ohatrany olona endrika na tentation, tanjony Satan dia que tu acceptes, oui je vais succomber, de toute façon je ne peux pas gagner contre ça, ok, je vais succomber, ok. Anaovany olona vavy ianao fanarahanao an'Andriamanitra, ena revekeko, allo miplairan'ny olona, allo mody amin'ny ihany, allo tsy dia mivavavavaka ihany. Zay tanjony Satan, antonga anao tsy hanompo an'Andriamanitra, fa tonga anao assujetti ny Goliath. Io foana, ianao rehefa fasan'ny olona dia misy an'izay page izay foana anatinao hoe je vais abandonner la foi. Ohatran'ilay manaraka Andriamanitra nga zay zavatra mensonge atsofoko Satana. Rehefa misy olana, zavatra voalohany ady anatin'ny penseenao dia il veut te convaincre à abandonner Dieu. Fa jereo Tepony, Mesaka sy Abednego, na ny lalàna moa voalohany indrindra, menacé. Hitanareo any pensée foana ny attaquer ny Satan, parce que Satan ne peut pas t'attaquer tout de suite. Il n'a pas cette puissance. Mais il cherche une porte d'ouverture pour pouvoir t'attaquer. Ny tena marina ianao any se rendre amin'ny diable. Rehefa Satana ianao anatin'ny sainanao. Nataken'ny lalàna izy teny mirahalahy. Ny Abednego, Sadraka sy Mesaka. Ozy izy ny lalàna ny lanina hoe izy ozy izy olona ka tsy manaiky se prosterner devant statue an'ny Nebukadnezar dia vonoina. Voaka fotsiny didy ozy izy hoe ozy izy zalahy non, on refuse. Zay ny lalàn'ny Andriamanitra zay mbola misurpassé ny lalàn'ny olombelona. Tsy haiko isany koa mila mahitsoro reto. Na avanao ny sakaizanao na tsy haiko na miray kibo tamin'ireny io raha mbola mamoaka lalàna ka mbola manambany lalàn'ny Andriamanitra ao tsy sentiment zany fiarahanan'Andriamanitra. Dieu toujours en avant. Dieu toujours en avant ka tanjony Satana dia intimité anao. Ianao tsy nanakitsony. Raha ohatra ka tsy manaiky ihany zao. Sa avy navonako mihitsy ianao tsy atao koatra ny fianakaviako tsony mbola raha tsy kenao aloha le miteneko nefa izy
dia condition mba tonga anao tsy hanompo an'Andriamanitra, tsy handeha sekoly, tsy handrosinalo anatin'ny finoanan'Andriamanitra. Zay ilay menace intimidation tiany Satana atao foana. Rehefa misy olana dia miasakasaka be Goliaty hamadika ny olona iny tonga tentation anao mba tonga anao kiva amin'ny finoana, mba tonga anao abandonner ny confiance anao amin'Andriamanitra. Dia eo hoe fa nanina zay le manomboka le mauvaise question. Fa nina mihitsy mitrangamiko zao e. Fa tsy hitanao hoe za dia manao mandeha sekoly foana. Zao hoe mba ataonao anahy. Dia eo tena za n'Andriamanitra hitanao fa niezaka nanaraka anao ihany. Fa ianao mihitsy tsy mba nanampy anahy mba hahatonga nahanaraka anao. Non, za mihitsy fiarahana amin'Andriamanitra dia ianao dia hoe anao en Égypte bon j'ai une bonne excuse. Non, tsy ohatr'izany. Vao misy difficulté kely, vao misy zavatra gênant kely, tsy dia hoe c'est une bonne excuse de retrousser chemin. Ohatra ny sakasakako indray eo amin'ny église ao no indray mitady église metimety. Ohatran'ny manomboka tsy dia miarongera ny tontena hoe indray no mihety no. Ny tena marina fananian'Andriamanitra navelan'Andriamanitra ny sionisy Goliaty ahitana ny toe-ponao, ahitana ny finoanao. Ka anatin'ny olana mihitsy koa Andriamanitra e. Jeren'Andriamanitra hoe aiza marina. Satria rehefa quand tout va bien, amen, alléluia. Za koa tenanao fa aza miandry olana vao izay ny raison andécoiranao eto amin'ny sekoly. Misy ny olona manao an'izany, za mahatonga Andriamanitra mamorona olona ny ao fiainao satria izay vao mba afaka mihaona aminao. Fa ianao tsy tokony miolana intsony mahatonga anao mihaona amin'Andriamanitra. Satria zao ny olana tsy maintsy misy raha eto amin'ity tany ity. Fa ianao rehefa mahay miaraka amin'Andriamanitra, kilalaonao ny olana. Tsy olana intsony ny olana. Satana no lasa antsika lasa olana ny Satana. Ka teto na voan'ny Saoly saraka tamin'Andriamanitra izy. Zay na tonga ilay olana lasa tentation taminy. Satria izy nisaraka tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny 1 Samuel 15 verset 10 dia hitantsika fa rehefa tafiditra ato anatin'ny Samuel ny orgueil, nanana assurance ny tenany amin'izay izy Saoly fa tsy namerika ny assurance ny tamin'Andriamanitra. Nanomboka ny sesesy ny victoire, nanomboka ny sesesy ny gloire, nanomboka ny sesesy dia nihevitra nandeha tanaty fanompoana fahazarana izay sao nihevitra be hoe noho izy daholo rehetra. Io koa mila mitandro zay tena hoe aza miandry olana vao tonga sekoly. Satria quand tout va bien dia c'est Dieu. Manao bizina mandeha miditra amin'ny vola. Salama, za mihitsy ny tena faly. Merci Dieu. Zay na voan'ny Saoly, j'ai plus besoin de Samuel. Je méprise Samuel, je n'ai plus besoin de toi. Laisse-moi faire les sacrifices. Efa hitako fanaovanao. Ça tenen'ny izany tsonga laisse-moi. Regarde l'armée, victoire sur victoire, conseil, je maîtrise tout. Dia ianao rehefa nanomboka ny mépriser ny Samuel izy ny tena marina ny mépriser ny Dieu ny Samuel. Koa verina foana ny familiarité. Tandremo. Ianao rehefa mépriser ny homme de Dieu, ny orgueil foana izay mamely ao anatinao. Aza jerena ho any ny olona tsy mijery ny fiainany, izay ny important fa ilay Dieu ao anatiny. Rehefa tafiditra amin'ny familiarité, Dieu na voan'ny Saoly, bon t'es un homme comme moi, za rehefa roako, ianao hoe prophète. Za roa, nefa ilay zavatra ataonao prophète ohatrany za roa sady guéri, ianao Samuel tsy mahavita miady ohatranahy, fa za roa kosa nefa afaka manao ny zavatra ilay ataonao amin'ny holocauste io. Satria na Saoly nana fijery amin'ny maha-olona. Dia moa izy Saoly hoe bon, allo ahidika amin'izay Samuel ohatrany ça dérange qui dit là. Fa laisse-nous dans nos combats. Zay amin'izay nananganan'Andriamanitra ny Goliaty, navelan'Andriamanitra ny Sion amin'izay Goliaty, satria navelan'Andriamanitra nisy ny circonstance hors de la maîtrise de Saul pour remettre Saul à sa place. Ka misy foana ny olana ilaina mihitsy mba tonga anao tsy hirehareh loatra amin'ny herin'ny tenanao hanadina ainganan'Andriamanitra. Fa reny olana ireny eo mihitsiny ianao ihany afaka mijery ny toe-ponao, za. Rehefa mitranga ny olo za hoe tenter, je vais abandonner la foi. Je vais tenter accuser Dieu. Est-ce que je vais tenter pour dire non, Dieu m'a abandonné? Non. Eo mihitsy anao tena dia raika ianao Andriamanitra za ahita ny fahalebiazanao. Ka na voan'ny Saoly na tonga ny Saoly nahita ny fahalebiazan'ny Goliaty satria izy nisaraka tamin'Andriamanitra à cause de son orgueil.
Ianao rehefa mana-assurance amin'ny tenanao raiky, non, j'ai pas besoin de toi pasteur, j'ai besoin de personne. Laisse-moi tranquille, regarde ma vie. Satria anao dia sekoly zany pasteur, tsy nao hoe fiainako ny vola minitra, za salama. Oreto. Tonga Goliath hoe eo anao vao eo no ahitana fasan'ny Goliath koa eo no tena ahitana mampiavaka izay manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Tety navahan'Andriamanitra tsara hoe Saul il était out. Hoy izy Andriamanitra hoe hitan'lahy tsara. Vao nanemoko an'lahy satria izy efa nahazo vavaka efa niteneny Samuel hoe ianao efa tsy rarahin'Andriamanitra intsony. Dia namavay mbola nana hoe vainy ihany le zavatra niteneniny Samuel izy. La coupe dia resaka eo za efa nosony n'Andriamanitra tsara ho miala za. Fa vosa za efa mizaha mihitsy ny maître armée jereo zay victorieux foana. Ka rehefa ozy izy Andriamanitra tsy tahienao an'ilay olona ampiasaiko izy aloha asehoko tsara ny situation no tsapany tsara fa je l'ai déjà viré. Ka tsara tsara Dieu peut te virer aussi. Il peut te virer de la prophétie qu'il a fait, il peut te virer de la promesse qu'il devait t'accorder. Il a le droit parce qu'il est Dieu. Si tu es notre, ça va dans le petit métal, et donc ça dit que tu es fidèle, Dieu. Tu m'as promis, hein. Et non, on c'est ton noir, non. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Mais vous voyez, non, ça va comme il y a ensemble, tout est bon. Vous dites, Isabelle, vous l'avez comme il y a ensemble, à yon Goliath, vous n'êtes pas comme des yeux tous, vous le savez. Fais là où Saul, hein. T'es foutu. Et tais-toi. Saul, ça me disait tout le pays, ça va ils étaient déjà vaincus dans leurs pensées. Ailleurs, c'est le lendemain, navoaka n'ilay olona hitondra ny fandreseny. Satria raha tsy nivoaka io olona anankiray io fotony ny zanak'Israely. Dia jereo fitiavan'Andriamanitra nefa tsy tiano ringana zanak'Israely olona ray fotsiny. Tena hoe olona ray dia ampy mitondra fandresena hoe Davida ilay izy, olona finoana. Rehefa tsika misy foana sa avoaka mitsangalasika. Kosa ve tena efa million mihitsy misy ansilamy tsy tafavoaka. Fa izany tena raha misy olona ray fotsiny olona araka ny finoan'Andriamanitra, tsy olona be vola, tsy voatery olona mivoaka grande école fa olona araka ny fon'Andriamanitra, olona ray samy joro fotsiny afaka mivadika tantara-piainana firenena anankiray. Teto amin'ity andro anankiray ity mivadika amin'ny fiainana tantara-piainana zanak'Israely nofojoron'ny lehilahy kely na 17 ans anankiray joro tamin'ny finoanan'Andriamanitra, Davida. Ka mino fa androantsika ao aorian'ity sekoly ity tsy solontsony rehefa fasan'ny problème. Aza lasa tonga tentation aminao tsony ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao. Fa natonga ny Saul lasa tentation taminy ilay izy satria Saul tsy niaraka tamin'ny fomba an'Andriamanitra intsony. Satria Saul nanafreriana loatra tao anatiny. Ka lasa aveuglé tamin'Andriamanitra izy tsy nahita an'Andriamanitra intsony izy satria rempli d'orgueil. Dia ianao rehefa tsy mahita an'Andriamanitra sy ny fahalebiazana adinao les grandeurs de Dieu, tonga goavana ho azy Satana rehefa tonga oloanao. Fa io David, il voyait son Dieu tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Satria niaraka amin'Andriamanitra foana izy. Dia rehefa nahita ny Goliath izy tsy Goliath mihitsy ny hitany, zavatra fa hitany David fa tsy Goliath. Fizatsika ihany 1 Samuel 17, manomboka verset 23 à 30. Amenarany Jesosy. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. C'est le tas, hein? Mais David, les zavatra niteneny Goliath dia efa tsy zakany. Teo izy dia manana misy réaction, misy titre atao anaty jereo tsara ny attitude anan'ny olona zaka miaraka amin'Andriamanitra sy ny attitude ananan'ny olona tsy miaraka amin'Andriamanitra mihitsiny. Nen'ny Saul vao nahita ny Goliath fotsiny izy, vao mainka niampy an'ilay vava dia efa nitsoka zareo niafiny. Eo zany mahitananao fa mbola Saul ianao sa Goliath sa David, rehefa mahita olona ianao dia inona ny niafiny. Niafina any ambany koety. Tsy voakatra sy hity atsara tsy tolona niafina ato dia afinao anao dia alina. Dia ianao hoe miafina fa hitsoka Goliath fa ianao miafina ambany koety na tsy haiko. Il se moque fort, rehefa ianao dia hevitra ianao fa ok.
Oh, mais Goliath, tonga dia taraboany eo ianao. Dia ianao dia dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Zay mihitsy dia tazony Satana eo aminao. Tajereo David. Inona indray izany zavatra raiky izany? Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient. Tu fuis les problèmes, tu fuis les responsabilités, tu vas les fuir où? Tu non fuir, tes Goliath va disparaître. Non, c'est pas parce que tu vas fuir que tes problèmes aussi vont fuir. Plus tu fuis, plus Goliath prend de l'ampleur et de la grandeur. La solution, tu dois faire face. Tu ne fais pas face de tout par toi-même, tu le fais face avec ton Dieu. C'est la différence. Quand on a solo fuir, ça ne pas très vite, c'est hors de ma maîtrise, c'est hors de ma capacité, je suis foutue parce que Dieu n'est plus pour moi. Si on a choisi sur la condamnée, fuir, dans David, verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Parce que quand on a un autre défi, derrière chaque problème, il y a toujours un défi. Un défi sur toi-même, sur ta foi, c'est un défi aussi. Satan aussi est toujours un défi avec nous. Il y a un défi éthique, il y a une gestion éthique. Il n'a plus de victoire. C'est seule victoire, c'est seul petit moment de victoire. C'est chaque fois qu'un chrétien abandonne sa foi. Quand on a tout se moquer, ce n'est pas la victoire à qui? Parce que nous, on a ce défi et foi. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Quand Saul a vu en Goliath un grand problème, David, lui, ce qu'il a vu quand il a vu Goliath, c'est quoi ma promotion derrière Goliath? C'est ça la foi, c'est une assurance victorieuse. Ça veut dire que David, promotion. Promotion Amen. Les choses Goliath, c'était une tentation, mais pour David, Goliath, c'était une simple épreuve. Si sur la diplômée, quand tu n'as pas l'épreuve, si sur la bac, tu n'as pas l'épreuve d'examen. Quand les diplômes, les taratas qui n'ont pas de c'est je suis diplômé, tu n'as pas l'épreuve, non? Quand David a ton atelier, David a dit nous, pas c'est cool. Amen. Quand c'est cool, ça ne fait pas que là, je n'ai qu'un brebis. Où est David? Il était en l'éducation, appliqué quand c'est cool, il a été accompagné, parce que les diplômes, les promotions. Il a préparé dans des maintenant, c'est cool. Il a fait l'occasion, il a accompagné, il a fait une mais oui, il est grand, il est puissant, il est illimité. Ça veut dire que ça va comme la puissance de Dieu, il nous la puissance de Dieu. Ça va être une grandeur antique. Comme il supporte, nous support, il a une réalité dans le monde, ça a une réalité en puissance de Dieu. Il dit, réflexion ta vie d'accueil. Il
zako ampina tena tsy aloha moa dia midalaka tianao kanonaisana anao ohatra tsy nanao an'izay David fa inona ozy izy avereniko amiko hoe inona le zavatra azo inona le lokana inona le récompense tsy mitovy mihitsiny réaction David areny si Saul sy le peuple d'Israël dia raha tsy hoe zany David dia tsy hay hoe inona zany mifarany zanak'Israël tsy hay tsy fantatra dia nefa un gamin seul a fait la différence satria nahoana Satana tsy afaka mamely mihitsy raha tsy anao ihany manome occasion anazy ahafahany mamely anao ka teto ozy izy David hoe tezitra izy inona azy diny zany vava zany lehilahy zany manao vavan'Andriamanitra zany misy fahatezerana natao anatin'ny David ianao zany tsy tokony tezitra an'olona olona ianao tokony tezitra an'io Satana ianao tokony tezitra les paroles de mensonge semées Satana anatin'ny fisainanao ta dia kivy anao ta dia écrasé anao tokony non mais tais-toi Satan je ne te permets pas de me parler avec des mensonges et d'essayer de me douter de mon Dieu. Tais-toi, Satan. Ça ne peut pas non. Frère, c'est mon fond de l'aide. C'est Dieu. Mais tu sais, tu sais, colère de tout, bien, quand mais grâce, non? Quand tu me se relever, non? T'es foutu. Alors, à ta fille, tu t'en as tout cette c'est pas une solution de te morfondre. Il y en a qui j'en ai marre. Et alors, ton marre et quoi? Ça ne va pas changer Goliath. Tu dois changer d'attitude. La foi, c'est une question d'attitude à adopter, une attitude que tu adoptes de par la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Et non, ça va quitter la main de main. Et non, ça va quitter des options. Alors, les olona ohatr'izao n'Andriamanitra mety amiko dia tsy mety aminao mihitsy natao mitrango aminao mba hahatonga anao hifikitra aminy mba hahatonga anao afaka miboarina. Dia ozy izy David tsisy nirara iny teo anao vavan'ny Goliath verset 27 le peuple répétant les mêmes choses lui dit c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera reniliabo amin'izay le izy dia tsika misy fotoana rehefa le hoe si fianakaviana vavavava natsaiko ny namana Eliab son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David et il dit pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est lui qui est foutu, regardez. Allez, David, il est en colère. Mais moi, ça va? Lasa efa bezerta hoy David. Nefa rahalahy tsatraka eo anivon'ny Goliath samy tsisy manome solution. Misy ny olona ohatr'izany rehefa misy mitranga amin'ny problème. Sady tsy mijoro izy ho solution. Rehefa mba misy olona mijoro solution izay dia kitakitay. Et là koa zany selona eo na tsy mety gasy vita vavaka fotsiny baina. Hitanao misy ny olona gasy sady izy tsy mijoro solution sady mitsatsaka izy devant les problèmes. Dia rehefa mba misy olona mba mijoro mba mitolotena mba ho solution mba vola écrasena indray. En plus, en Goliath, un problème, ça, les olona io koa mbola manampy an'io poids Goliath, tonga indray le olona. Tsy azo hoe, izany tokony mba faly, ry zandrikely, sy ilevy ratsy baina. Ilahy mihitsy hoe baina mancourageux mba hamonjy antsika. Ambany indray le zandriny. Misy foana ny kristiana manatoetsana ohatr'izany, hypocrite. Lasa rehefa bezesitra indray le olona mipofinoana, hijoro. Hoe, za pasteur hijoro manao an'izao zavatra zao. Dia les chrétiens pharisiens hypocrites tiako bezesitra. Iny koa zao tetateta mitete an'izany eo. Tsy fanikory efa. Le problème efa misaotraotra ianao mbola midécrire ny Goliath ianao. Ianao azanany andro midécrire ny Goliath, on s'en fout. Ça va t'entraîner les biazany herin'ny Satana anao, je m'en fous. Ka tsy fantatrao hoe pasteur fa le dévoloana hoe tena goavana be. Sa hoe pasteur fa tena govra be. Tsy fantasy pasteur tena isaomany medeko hoe. Zao aloha pasteur, andahy soratako aminao mihitsy. Hoe pasteur tena aza soratana ty amiko mihitsy zany tsy hanimba amin'ny sainako zany fantako. Ny Andriamanitra mbola lehibe noho ny ngezany detinao io.
izy azalany ihany ianao décriran'le olona zao nataony anina nataony amin'izao dia zao mitsy fianarana c'est pas une solution, tu vas encore t'enfoncer encore, tu vas encore donner l'occasion à Goliath de t'écraser. Atao ohatr'izao ilay plus miendrika. Fa iny mampijery tsara ny attitude nananany David. David répondit, qu'ai-je donc fait, Moïse? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Ianao zalany ihany manenireny olona reny. Ianao zalany ihany betsaka ireny olona tsy finoana reny, les olona fanateko reny. Ne perds pas ton temps. C'est-à-dire, je ne veux pas me justifier. Hein. Bon, je vais aller où? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. C'est le tas. Na Saul, le texte est pas une promotion, nous, c'est attitude David, c'est tout de par la foi. C'est ça qui est fait dans Marc, Goliath. C'est ce qui s'est selon ta fête. Fa zay le première attitude nanana voalohany zay fotsiny vao nare amin'ny zavatra teneniny Goliath izy dia il a monté une marche spirituellement. Toi, chaque fois devant des problèmes, quand tu adoptes une attitude de foi, tu montes toujours une marche de plus dans le spirituel. Ça l'a amené déjà auprès du roi Saul. Il a marqué la différence en ayant la bonne attitude. Satria ny Saul manodidina ny Saul tsy afa-tsy olona kivy. Dia gaga Saul fa izy zany lehilahy zany masana, manana réaction différente de toute mon armée, mais qui il était obligé de le faire appeler auprès de lui. Tonga amin'izay David teo tenen'ny Saul. Oui, David en verset 32. David dit à Saul, c'est le cas, un gamin de 17 ans dit à un grand roi et toute son armée que personne ne se décourage. Alors, le pasteur, relax à peine, que personne ne se décourage. De quel moment? Il y a ce cas qui tombe au pasteur, son message est ça, nous la pasteur, il y a la paix, nous pasteur, peine ne te décourage pas. Fa le tsy ke mandray zay ohatran'ny famaly David zay tiako hoe tsy miraharaha, tiako hoe tsy comprendre ny zavatra iainako. Fa tena tsara ny pasteur mihitsy satria ny attitude-ny olona finoana hamavaina mihitsy ilay problème fanezana Andriamanitra. Tsy manao plus de problème tsika zany l'attitude de la femme, ne fais pas la publicité de tes problèmes. Mahatonga problème anao mendier satria atsoinao daholo ny olona. Toute la famille racontenao daholo les problèmes mitatra. Farà un livre de France aveva un turno fatto già dei problemi. Già da me, hai fatto giù così, teneva di mano così. Che c'è una storia? Fatta vita, io non ho David. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Tenez peut-être non, ne te décourage pas à cause de ce problème. Ne te décourage pas. T'évalues. Moi, le serviteur de Dieu. Moi, le serviteur. Ira me battre avec lui. Amen. Sanya nul de foi un guerrier de la foi. Je me lève avec foi, je vais face à mes problèmes et je vais me battre. Tu ne bats pas par ta force, mais par la foi en ton Dieu. Et Naman disait sur David, verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et vous avez les sentiments d'une belle. Vous avez dit qu'il y a un san, vous avez dit qu'il y a un avant. Ah, oui. Aussi, ma fille, écoute, je demandais pour ces dieux parce que. Ah, c'était. Mani, va demander encore un film de non, était fou. Monsieur, vraiment une réaction. Vous dites que ça n'a pas mal, hein? Vous dites que c'était une réaction de paternité. Et lui, soit non, je m'inquiète pour toi, David, tu sais, hein? C'est trop jeune. À 17 ans, tu risques de mourir. Je ne veux pas que tu meurs à cause de moi. C'est même quelqu'un qui a de sentiments. Amen. Kailangan nagsinteng, no, kailangan nagsinteng nilo sabi ko marami, kailangan yung tangan, kailangan tinang dokter, dokter, may kamala na. Yan, sa amin, paano, so,
ton temps de gloire. C'est là où Dieu va te glorifier. C'est à travers ces problèmes que Dieu te donne une occasion de t'élever. David era tsy misy amin'ny Goliath, il n'aurait pas d'occasion pour être glorifié, d'être élevé. C'est-à-dire, David ne serait pas appelé à être auprès de Saul s'il n'y avait pas de Goliath. C'est-à-dire, David teo amin'ny terre de guerre, parce qu'il devait apporter à manger pour ses frères qui étaient en guerre. S'il n'y avait pas la guerre, s'il n'y avait pas Goliath, David n'aurait pas pu accéder à Saul, il n'aurait pas pu accéder au trône. Ianao mety olona nahazo prophétie goavana. Prophétie tsy haiko na prophétie moa zavatra tsara be. Élévation tsara goavana be prophétie-n'Andriamanitra anao. Dia nefa ianao chaque fois mahita ny Goliath, chaque fois anao mahita obstacle dia ianao anisan'ny mitsoaka foana. Dia nakeny Egypte aloha za. Tsy ho réalisé mihitsy ho prophétie anao, afaka tekatekanao any Facebook. J'ai foi, mais quand tu vas prouver ta foi, alors que chaque fois qu'il y a Goliath, tu fuis. C'est pas pour... la foi n'est pas morte, mais la foi, il faut prouver. Il faut que tu adoptes l'attitude pour prouver à Dieu que tu as cette foi. Quand vous êtes David, ça doit David excité, mais c'est quoi la récompense? C'est mon jour de gloire. Qu'on soit dit, c'est mon jour de défaite. David dit, c'est mon jour de gloire. Quand le monde dit, quand il y a le problème, le monde dit, nous sommes foutus. Toi, tu peux crier, tu dis, c'est mon jour de gloire, c'est mon jour d'élévation. Il n'était pas économisé en français, en piétine. Chômage, you know. Alléluia, c'est mon temps de gloire. On a une faille dans la famille, ça me dit, on va être en lien, ça me dit, ça me tourne à non. Tsy parano alaina ny tena fa zavatra miaina amin'ny vadiko izany. Joko avombela kely, vetivety kely fotsiny. Tadidiko tsara mihitsiny. Dia izany no fomba nidinana tao amin'ny entreprise efa fantatany satria izy titre de séjour étudiant karakaraina société le mpanao contrat d'intérim reny le ramatoa mihitsy izao teny ianao dia ozy tsy ahitasy ianao ary hitondro voatomama. Dia ahoana? Dia ozy nena le ramatoa zay le olona folo miazy satria tena fotu e. Ozy izy ka fanankaviana tena tsy ahitasy mihitsy livreur any mety amin'lahy. Tsy possible mihitsy vaina tasa. Dia tsy diplômé tsara. Raha zay ny nony dia fotu zay tena kavy. Fina zavatra nataony. Moi je vais aller poser mes CV. Avec foi, il a déposé ses CV. Nataony daholo le nianatra d'intérim reny. Il y avait une femme qui a ouvert ses portes et dit donne, ataoko izy izy azoko atao fa asisisiko any amin'ny entreprise any ty ananao ty. Dia tafiditra tamin'ny entreprise anankiray CV. Tsisy nahita, tsisy nahitany izy ny titre de séjour, tsy misy. Amin'ny fomba magaga, azo le asa dia hoe période d'essai ana 6 mois. Amin'ny période d'essai 6 mois io, tsisy manontany ny titre de séjour fa le raha matoana ampiasan'Andriamanitra tany amin'ny société d'intérim no miteny alefa sotiany fotsiny aty ny monenarany ty zao alefa soty fotsiny. Tadidiko tsara ny karamany tamin'izay. Nefa misy tamin'izay niaika tao ohatrany amin'ny fito maraina tonga ohatrany sa 20 heures. Tamin'izay tadidiko satria za mpandray ny combien ohatrany. Tamin'izay izay intérim karamany tamin'izay 570 €. Nefa misy miasa birao 7 heures numéro 20 heures. Fa tsy nahita teny amin'ny tanany je vais abandonner ou Dieu va m'abandonner, du coup je vais abandonner. Vita ny 3 mois izy dia mena CDI. Eo amin'izay le olona areraka étudiant, areraka diplômé fa tsy misy an'izay fa ozy olona io tokony atao izy ambara taratasynao omena CDI ianao. Dia tanako izay fotoana izay indray be da be zao niasa anatina groupe bureau d'étude izy izany. Tao anatin'izay misy groupe de personnes misy ohatry zareo. Tao ny aosain izy ny tamin'izany no moins ancien izy zany no vaovao. Tao alohany tsisy naharitra 1 mois 2 mois dia niala daholo le olona voarecruté. Izy ihany naharitra tao ny chefny amin'io le chef le mpanatevateva sy mpiteratsy be reny. Ny olona rehetra tsy mahavita maharitra amin'izany ramatoa izany. Miala foana, miala. Lokatra amin'ny retraité sasany miala. Mihitsana tsikelikely ny olona, mihitsana. Zao izy teneko anareo le chef mpanatevateva anazy mihitsany dia hiala. Dia izy reny no potentiel hanolana le responsable du bureau d'étude. Bandy kely avany amin'ny 570 € karama, lasa izy sisa no possible, tsy possibilité fa tsy efa sûr mihitsy
Nisy ladôro candidat nialadôro ny mpanao dessinateur tao amin'ny bureau d'étude lasa izy rery sisy tsisy mafia an'ilay asa ankoatran'izy rery sisy dia le raha matoa masika be tsisy piti io tsy tian'izy an'izy io le mpamonompo anazy izy mihitsy miteny rehefa mianatra izy dia ianao mihitsy miteny fa ianao misoloko c'est toi qui va me remplacer juste Tommy omeko anao postako za tsy tenanareo tsy andeka amitsy izy koa tsy dia haiko anazy fa tiako tenena aminareo avec les 500 € déjà multiplié avec les fois l'attitude. Ah, ça me tient des problèmes. Adopte l'attitude de foi. Regarde à ton Dieu. Regarde au Dieu que tu sais. Fais-nous la dire une situation où tu t'as pas provoqué. Comme ça, comme il a provoqué, non, on a dit non. De par la méditation de la parole, c'est cool, les pas. À mon Christ, la formaté, c'est ça. Ananao zay attitude amin'ny David zay fa za tenanao fa tsy maintsy azonao promotion tsy maintsy azonao l'élévation izy tsy amin'ny ambition azonao an'io izy tu agneliny tena zay na voansoa il était ambition fa nataon'Andriamanitra face à quelque chose qui ne peut pas vaincre izy je te limité amin'izay ny ambition hainao raha amin'ny ambition anao no atonga amin'izay prophétie zay folopy anao tahanso adopte nety avy any kely ino anao nanomboa tahaka ny David fa jereo nafarany David par la foi il a accepté d'être formé par Dieu il a accepté de monter chaque échelon en faisant face à Goliath ka ndraindray no mahakiva antsika io olana io fa za mi hainao fa la plupart antsika nefa mahatsy miomana daholo tena natonga antsika ngazagazaka tany amin'Andriamanitra za zao fantako tsara mihitsy midadako tao anatin'ny fotoana tena natonga tena ambany indrindra zay nampatonga rehefa miretrika dia hoe tena tsara lisa tsy olana ho fait tao manomboka ny poussin fahazavana voalohany teo amin'ny ankohona ny dadanay sy mamanay izy tao anaty gouffre tao anaty problème mihitsy dia rehefa naka recul amin'izay no mahita raha tsy manao fasany hoe raha tsy ohatrany hoe lasa misaotra noho ny olana tsy hoe tena andriamanitra sy volana fa lasa misaotra andriamanitra nahatonga anao nasianao Goliath ngoza be mihitsy fa nasianao zavatra tsy mimaîtrise Krisy mahatonga nalaza nazakazaka tany aminao fa za mahatonga mijery Krisy be dabe vazaha tsy be saina reo tsy mila an'Andriamanitra ianao nefa raha tsy mila an'Andriamanitra no juste anao miaraka mitantya ty fotry alors misy ny olona mahatonga anao hiantso vonjy an'Andriamanitra mahatonga anao voavotsy misy ny occasion mahatonga an'Andriamanitra mahatonga anao hiantso an'Andriamanitra fa rehefa voavotsy kosa anao mbola mitombo ny occasion hitanao ny herin'Andriamanitra sy ny fanibeazana hitombonao amin'ny finoana hitombonao amin'ilay hoe mitombo le abondonao amin'Andriamanitra ka androany tiako mihitsika hoe rehefa mety antsika dia avereny vakio tantarany Davida sy Goliath io Davida hoe tena miaika tena be da be mihitsy mitoem-po zay mahatonga nazy tenen'Andriamanitra hoe olona arako ny foko tena tsara mihitsy mitoem-pon'ny Davida hoe tena tsara ka na ny attitude nananany Davida asa jerena zay ny situation zao tsy tafavoaka mihitsy izy zany ny olona manapeko à gauche à droite nareo miazekainao teny foana fio zao milo aminareo tena tsy manao manao fomba ohatrany ilay nareo kosa ohatrany tsisy an'le sakafokafo ravitoto reny adopte de tout quoi de ces gens-là adopte l'attitude de David any amin'ny résultat miona soit que nanana période de gloire eny mais la gloire sans Dieu ça va jamais durer ça va jamais durer allô la vraie gloire c'est quand c'est Dieu qui t'élève alors rehefa maharitra ho an'eky conformé fa mahavoatsika mitady an'le confort le mapetipety le toriteny sa caresse sur le sens du poil izy ozy izy reny baile zay mena jus fraise foana dia mena bonbon haricot foana dia izy ny olona mitombo zazakely mitombo amin'ny bonbon haricot zany tsy haiko aloha raha makany nutritionniste anao dia zavatra tsy tian'le zazy mihitsy nutritionniste force izy na légume force izy sotro rano fa tsisy nutritionniste ndraiky force izy na McDo force izy na bonbon force izy na natseko sauce mayonnaise force izy na KFC dokotera-panday zay ka misy taona kristiana mitady dokotera-panday ohatry hoe dia mevitry ny tena fa ao anatin'ny restaurant KFC dia mevitry ny tena hoe
calcon KFC calcon McDo eno dia dia mau bulan ini cari McDo nih kok dia mau sakap kuliah kamu sih waktu mau kuliah kamu sih nanti sih mau Fanyol là chrétien hay là les parents ça les fait tous pour les suer hein quand les gens font la queue à McDo les gens de font la queue à la salle de sport ils font la queue c'est les rayons diététiques et là les fois c'est les news non on a acheté un téléphone c'est un téléphone lui ça t'a un adolescent pour faire maman c'est assurance c'est un acteur saya juga ini agak uji uji bisnis tapi ini memang cuma kuat fumba uji uji bisnis tapi saya masih assurance que tu as en toi si tu veux ça je m'en fous je sais ce qui m'attend derrière l'objectif faut qu'on ait tiré pour ça c'est tirer un billet de ça il n'y a pas de je suis avec Dieu je marche avec Dieu je regarde Dieu mais apparemment, tu m'as dit qu'il y a plus de vie, hein? C'est moi quand j'ai mangé, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu sers ce Dieu-là, je ferai de toi en haut et pas en bas. C'est pas toi qui va se construire ta hauteur, c'est Dieu qui va t'amener là-haut. Facous, accepte de monter les marches. Mais une chrétienne a un ascenseur à son église, hein? J'appuie le bouton, on va laisser 50e étage, non? Quand tu dis ça, qui a observé l'ascenseur dit je suis libre après. Autre chose, je suis dans le cœur, aller voir que mais ça m'a dit marche. Autre chose, il y a des marches, à chaque marche tu savoures quelque chose. Et nous vient de l'aide, tu as dit une marche non, tu vas me dire sinon tu grandis intérieurement. Il y a un truc que tu gagnes au-dedans de toi. Que les gens me disent, on a des amis, on a tout vivre pour 4 ans. Fait moi avec Dieu, ni faire on est lance, autant nous. Fait nous on persévérer dans la foi pour t'accéder et faire que tu as bien nous, souci pas d'autre. Tiens, moi là ça qui compte na attendre dans une vision, donc il y a contradiction. C'est risque. C'est les combats de la foi, il y a une certaine de ma foi, quand les réalités disent le contraire, c'est là que ta foi se manifeste, c'est là que tu dois activer la chose. C'est qu'on peut ça, non? Et nous, c'est que carrément, active ta foi. Ça, il y a carrément ça, je ne peux carrément dire là. Les titres de la promotion, ça, il y a une promotion. Les places, le reste des salariés, c'est possible d'avoir article petit ça, et nous, c'est là, ça mène. Par la foi, on adoptant les bonnes attitudes de la parole de Dieu. Amen. Et moi, ça qui ça? Ah, ça vient, ça non. Un homme de la foi sur le marteau va fort dans la foi, dans son être intérieur, il est inébranlable. Pendant la semaine, c'est forcé, on médite dans la parole de Dieu, on te rapproche plus de Dieu. Quand tu te rapproches plus de Dieu, tu vois trop sa grandeur. Tu ne vois plus les problèmes. Tu vois un problème, tu dis une autre marche pour monter. C'est ta vie. J'ai vu mon frère, j'ai vu comment plus on t'humilie, plus on t'humilie, remercie pour ces gens qui s'humilient, dis merci parce que tu me donnes l'occasion, une occasion à mon Dieu de m'élever. Quand il faut que la parole, nous, c'est comme ça la vie. Et les parents qui essaient de ta vie d'ailleurs, so na paulo botar do tipo não tu vai ter som da tomar misma na banda ya tu vai ter outra casa não deve saber tu como meu occasion não vai que não me lever tu excusas la humilier parce que continue de m'humilier parce que Dieu va continuer de m'élever plus tu auras tes ennemis qui t'humilient plus Dieu va prendre plaisir à t'élever quand tu adoptes les bonnes attitudes ne cherche pas à humilier les autres appelons-nous là na banda non nous allons ta vie dans ça vas-y Parce que tu ne sais pas que tu me construis des marches pour que moi, que Dieu m'élève. Tu permets à ce que mon Dieu me construise des marches pour que je sois élevé. Quand tu es là, quand tu demandes. Also, tu es là, tu es un Goliath. Also, nessa casa, tu es um morro, quando eu sou dentro da manhã. Tu me dá uma linha na teia. Sabe o que tu fez na cabeça?
Sigamisa namazek. Iza ny Andriamanitra ao e. Zay navery eto amin'ny sekoly foana, iza ny Andriamanitra. Iza nahatongavanao eto. Fakany ny Andriamanitra ao, il est grand, puissant, illimité dans son intelligence. Regarde à Dieu. Fais-lui confiance. Les problèmes sont des marches que Dieu construit pour que tu t'amènes vers l'élévation. C'est pour te former dans la foi. Daniel là, rahasoratiny problème be izy a, tsy nandoaka eto natria Nebukadnezar. Fa nijoro tamin'ny finoana izy a. Le roi Sur-Lebe iny a, nofojoro tamin'ny dia ikeky ny Andriamanitra ao Daniel. Ka ianao a, tsy amin'ny fitevatevanao ny jengrika koa no mahatonga anazy handoaka amin'Andriamanitra ao. Anao izy teniteny ratsy ao zavamahitsy zany. Adopte l'attitude de foi. Oui, eo mihitsy ny occasion isehoan'Andriamanitra. C'est nous-mêmes qui ne donnons pas à Dieu l'occasion de manifester sa puissance dans notre vie parce que nous n'adoptons pas l'attitude de la foi. Andriamanitra te hiasa, te élevé atsika, tonga atsika eny amin'ny fa tsika mihitsy tsy madopte l'attitude antendrasana Andriamanitra. Efa face un problème tsika. Mbola saona ihany réaction, mbola réaction charnelle ihany. Satria tsika mitaky an'Andriamanitra foana zavatra maîtrisentsika. Zavatra mety amintsika. Zay le tena mihiratra hoe je ne suis pas satisfait aussi de là où j'en suis. Les non-satisfactions tsy mivolako, tsy toerana ampiasanako, zay fa les non-satisfactions spirituelles amin'ny important chrétien. Zay rehefa mikatsaka amin'izay zavatra zay nataonao important aminao, c'est Dieu qui s'occupe de ton élévation. Les gens, pour qu'ils en foutent, on va tout donner pas parfois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas Dieu pour le faire et ils le refusent. Ils refusent que Dieu travaille dans leur cœur. Et ça la gloire. Ça va être un gloire. Et vous avez dit qu'on a votre gloire sur Facebook. On a votre gloire. On a ça à l'habitude, c'est un ministère. Ça, 5000 j'aime à Facebook. On a votre gloire en féminin. Fallait pas tout Goliath. Vous êtes en demande, oui, c'est une construction d'avancement, mais quand on a des feux aussi, qui va fondre, qui ne va pas fondre. Quand la tempête va arriver, qui va être renversé, qui va demeurer. Pour le Malagas, une juventus, Malagas qui finit, à un tas de facilité, à un tas de facilité, derrière chaque facilité, il y a un grand piège du diable tout le temps. Ohatrana izy anankiray taty facilité tsika ihany dia tricher izy. Fa rehefa tonga dia Goliath any amin'ny examen final tsy afaka vaky ianao. Misy hoe taty facilité na vola facile dia hoe tandrina indray mitsy ny tanana fa nefa tsy te hamboarina ilay toeto, tsy te hamboarina ilay fonom-pisainana. Dia avy eo avany amin'ilay gloire namboamboary tonga dia chute libre. Raha vanay 500 terminé manao chute libre, il a son série de manque. Fa miaraka amin'Andriamanitra en fait amin'Andriamanitra tsy hoe tsy tahitondranao any amin'ilay gloire izy fa le toe-po mihitsy raha tonga any amigaka hivalika any izay tsy tean'Andriamanitra satria fa tsika ny zavatra construction takian'Andriamanitra ny tokony takiantsika voalohany indrindra tsy ny construction mahazola be na fa le construction fonao ny foanao zay ny tediavin'Andriamanitra antsika. Estika indray en 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On partage en mahitant la croix pas comme une faiblesse. Oui, quel est ce Dieu qui est mort? Mais comment vous pouvez croire à un Dieu qui est mort? Mais pour nous, chrétiens, c'est la croix, la puissance de Dieu. Parce que même Jésus a dû passer par la mort pour montrer qu'il est assez puissant pour être ressuscité. Pour se ressusciter lui-même, que même la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Enfin, Dieu a, il en profond maintenant, enfin, il est le Dieu de la vie. Hein? C'est facile de dire, je suis le Dieu de la vie, et soi-disant, au ciel, il n'y a aucune preuve. Mais notre Dieu à nous, il l'a prouvé. Je suis le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection.
cette puissance qui est capable de ressusciter les morts et de les remettre en vie. C'est face à cette maladie qu'on peut prouver que notre Dieu est le Dieu de guérison. C'est face, quand tu es tombé dans la tête, c'est là où ton Dieu va lui l'enlever. Dès lors que tu es milliardaire, amen. Fallait on se tout le sol, ou le milliardaire, quand tu as ça, clochard. Face à ces noms qui étaient les mains, il y a comme des mains, il y a que ça. Ça, les gens qui sont les femmes qui sont maintenant, ça va, tu tenais quoi, quelque chose, ça, il y a comme des mains, ça, c'est aujourd'hui le jour le plus bas dans ma vie. Demain, Dieu m'amène pour faire une nouvelle hauteur. Alors ne viens pas m'opportuner. C'est une histoire assez une intimidation. C'est le Yann. C'est le, ici, c'est une femme qui a fait la vie. C'est le fier. Il monte le chemin, il va l'église. Alors, il y a pas de quelqu'un. Quand il y a le management, il y a un bon nous aide, il doit faire la piste de campagne. Ça, c'est important. Ah, c'est bien, les temps, les temps dans le monde spirituel, c'est important. Est-ce que tu es reconnu dans le royaume invisible? Est-ce que Goliath te craint ou tu es celui qui craint Goliath? C'est là la différence. Ou la main en la tête, comme il y a un petit enseigne. Mais il t'en a fait un bataille. Fait une milliard en contemporain comme tout accès au Smith. Soit je m'en ai demandé. Na fiera de mais né? Não tem uma panacarena, se me tá um contompo, faz essa semana não Jesus. Que sabe, se uma pena pessoa se tá também na fiera não, fazendo não tá luna na boca croar, não tem que ter, vê, e não é farmácia de outro, e fica telefone se aqui nada, sabe, uma fiera não. Só se que na fiera não tá, só tinha na rua, mas não Jesus não só. Só, não sabe que não na sabe não, na que não na demais. Na sabe que nós somos sabe, fierté. C'est pas pour raconter ma fierté aussi, c'est la croix. Quelle est ta fierté? Si tu es encore chrétien et qu'est-ce qui met ta fierté dans ton argent, dans ta réussite, dans ton ministère, mais pas en Christ sur la croix, tu es le plus pauvre. Parce que celui qui est riche est celui qui sait ce que Jésus a fait sur la croix. Quand une femme annule non plus important, vous avez dit qu'on parle de choses sur la croix. Il y a les puissances dans la croix. Si quelqu'un d'autre dit ou la nationalité, la voici comme histoire. Quand tu as mis les miens, tu as mis les choses à Israël, tu as ramassé ça, tu as une équipe. On a une équipe, il y a un fait. Plus souvent, mais on a quelques équipes, on a la tonne de demande, c'est bon. On a eu un coup, il y a un ramassé, et on met le mal à quelqu'un de demande. C'est une occasion. Chaque problème est une occasion pour Dieu, est une marche que Dieu nous donne. C'est une porte que Dieu nous demande d'ouvrir pour nous amener vers l'élévation. Comme avec la foi, c'est de la persévérance. Parce que c'est dans la persévérance qu'il y a une construction. Nous avons déjà construit par notre fiscalité, ça, c'est vraiment nos bâtiments, ça. Nous sommes fiers avec les arbres, nous avons vu ta bourrée, nous avons vu ta sous. La fiscalité, nous l'avons vu. À la chaîne, à bien quoi. Pas c'est là, ça va être de luxe fait à la main. Dis nous rien changer c'est au type. Ah ça fait une fois que c'est fait à la main, on a pris du temps parce qu'on cherche plus de qualité. Sache que le temps aussi permet à Dieu de qualifier ton cœur, qualifier ta foi. Parce que c'est s'il n'est pas à l'extérieur, on l'a plus valeur le coup en un dimanche, on est au maximum du minute. Satria Andriamanitra raha ohatra Andriamanitra ka maiky amenao ny tetavinao io mora mamarika an'Andriamanitra na rehefa tonga ny amin'ny gloire io mora dinao tahaka an'izao ny Andriamanitra. Fa ianao ilay mahatsapa hoe manaiky forger. Rehefa manomboka misy iny difficulté mihitsy ianao vao hay. Rehefa plus ianao fa mandeha dia mihatsapa hoe zany ohatrany ahoana izy Jesosy. Étroit c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Fa raha ohatra ianao vao mitady an'ilay chemin ohatrany Bébé spirituel, dans le royaume, t'es petit devant Goliath. Dans le royaume
roi David, jusqu'à maintenant, son nom a de la notoriété. La notoriété, c'est Dieu qui te le donne. La célébrité, c'est les hommes qui le font. Mais la notoriété, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Ne cherche pas à être célèbre. Je m'étais mis la boucle de louange. Ne cherche pas la célébrité. Ne cherche pas à être copain avec des artistes célèbres évangéliques. Non, c'est pas comme ça que tu vas obtenir la notoriété dans le monde spirituel. Ta notoriété s'obtient comme David. Quand tu es seul avec Dieu, quand tu es seul face à tes obstacles, là où tu es dans la difficulté, où les gens t'ignorent, où les gens te rejettent, c'est là que Dieu va te former. Il va te faire marquer la différence dans ta génération. Face à un tas de facilitaires, au temps de ça, et bon, tu célèbres bien, comme ta copain, tu es bon. Parce que ça vient de ce qui s'est rendu, c'est que les gens de célébrité, et là, tu as l'église. Misy olona mieritra be izy miaka saraka amin'ny riza zao dia ohatr'izay zao malaza ay tany olona copain riza lasolo bebe non riza lasolo bebe il n'a pas été copain avec tseko io tena l'Amérique tsy nakasanaka bon izy koa lafa tonga de la notoriété c'était une marche de persévérance et de foi qu'il a obtenu cette notoriété aujourd'hui quand même riza lasolo bebe tonga des références à l'univers évangélique. Il est devenu une référence. Car toi, si tu cherches à être une référence, ne cherche pas la facilité. On a tenu aux difficultés, maintenant on a tenu au jamais. Oh oui, c'est là que Dieu pense le diamant. C'est là que Dieu est en train de former la pierre précieuse que tu seras. Qu'est-ce que ma pierre va t'annoncer? Mais quand tout le monde sait, c'est eux que doivent mener de m'annoncer. Dans sa femme, ça va parce que c'est Dieu qui t'a amené là. Io le mitondra vokatra miavaka be da be e tsy gasy mampalahelo zay mitondra évangélique indray le hoe za hoe fona an' Jesosy rasista mihitsy Jesosy tsy tiako mipira gasy fa tsisy zavatra vesatra mihitsy moentina iza mijery Jesosy tsisy mavelona tsisy fanatreny tsisy dia anao sa rehefa tsy mitantantanto Joseph Davy tsy maintsy mivadik amin'ny kimoaly kely ohatrany Amerikana ihany hoe mity satria nanao a rehefa jereva aveo formation reny zaza hoe les pira et je comprends pourquoi ça donne de l'effet. Tu es les dires, tu es les Américains. Il y a un travail derrière. Grâce à ta facilité folle. Elle nous célèbre, mais on a tout parce qu'il y a une autorité avec le Saint-Esprit. La réputation aussi, c'est le Saint-Esprit qui te le construit. C'est ta marche. Vous êtes en demande, vous êtes en vogue, t'as 40 jours de jeûne, t'as une épreuve, c'est ça, c'est une source, on a tout en demande, oui. Jésus dit, gagner les vies, gagnant en réputation par le Saint-Esprit. Et nous, vous savez, comme Manek, miatrika ny Goliath sy miatrika ny épreuve, le Saint-Esprit t'élève dans la notoriété, dans la réputation. Ça, t'es un ami, pas dire, je fais quel tir, on dirait que là, tu dis, ça, t'es un ami, plus on va persévérer justement dans ces difficultés. Wow, ça, t'es un ami, wow, ça. Là, c'était à sa case, voilà son référence, ça, je fais quelle émission, ça. Tu es pour les amants comme une fouatique. Nous aussi, à persévérer, c'est-à-dire à suivre Dieu, à adopter l'attitude de la foi. Finalement, ça y est un mouvement, une foule, ça. Il y a beaucoup de foi. Et nous, on a laissé les foules, la première fois, la foule, toute l'armée d'Israël a adopté la mauvaise attitude. La voix de Dieu n'est pas dans la voix de la foule. Non, c'est faux. La voix du peuple n'est pas la voix du Dieu. Donc, si on dit, c'est le flou, Saint-Esprit. Conduis-moi pas à pas, il était avec 300, 400 rejetés de la société. Et même le 400 rejetés de la société, là, ça tombe à l'œil de David, il y a quelqu'un à vivre, dans la quelqu'un à vivre, il tombe à roi. Quand je l'ai dit, je l'ai dit, je m'allie avec les célèbres, avec les riches. Fatou
zan'Andriamanitra ny rejeté reny mihitsy ianao, reny incapable reny mihitsy no tian'Andriamanitra miara-miasa anao satria ao anatin'ireny olona manaiky ny capacité mihitsy Andriamanitra maneho ny capacité. Ianao le ohatran'ny faible mihitsy, reny, indraindray tsika hoanany reny rehefa. Tsika tsy hoe construire le ministère zao zay sy passé eto hoe dia hanitsika ny mpamitandriamanitra malaza be reny. Dia hoe, zay mihitsy aveo mampalaza dia rodobe ny olona makatsia, na c'est pas comme ça. Ohatran'izao i pasteur Harry, ohatry natonga lay ohatry hoe misy connexion, tsy hoe jery tamin'ny Facebook zay dia jereko mihitsy misy eny hoe manasainty ny fidèle. Tokony tsy aviamide aveo zay ka sara Facebook dia divisé que zay ny ampalaza ny ministère non. Fa c'est Dieu qui nous a connectés à lui. Demandez à Dieu d'avoir des bonnes connexions. Misy tsy nanana ny olona rehetra zao mpianarana dia diplomatie kely. Non, zany mahavoanao fisaina. Dia nanana dia mampiasara amin'ny lehibe namany reny ianao dia ohatr'izay ilay mampahany, ohatr'izay mafana, ohatr'izay mampalaza. Non. Demande à Dieu quelle connexion avec qui je vais m'allier pour que toi tu m'amènes des révélations. Qui sont les personnes avec qui je dois marcher? Ce n'est pas des gens célèbres, mais des gens que toi tu auras conduits. Une attitude de la foi. Les non pas du tout comme si alliés nos réunites, mais tu m'as apporté un service. Mais tu as la vie, là, et moi je t'ai dit, tu m'as apporté un service, tu t'es allié, non, comme tu t'es bien, puis non, avion. Et non, il y a un milliardaire, il y a ça. Ça me fait un milliardaire, en plus, tu en sais, ça, c'est un temps, c'est pas la carrière, on l'a tout bien, Famanja, sampai sama sih, lu sih pakai apa? Papa kalian, ini ada yang suka bawa tutup bebeku, saya mana nanya, mana tahu kan? Aciana, pancima ya, semua ini sih nggak boleh tuh aciana. Para kalian mana? Sahabat terkeren juga para kalian, anak tuh sih sama tuh. Saya mau tuh ngasih, amasih pun amasih l'amour de l'argent. Para semua ini sih mau main sah. Kayu panggil yang sih dong. Não pensar e não ir a mil Saint-Esprit. E tem a secret, a sagesse, l'intelligence secrète. Ah, como é que é secret? Ver como tu não vai cantar? Eu acho que c'est pas ta cara, mais ça c'est pas les dessins. E não tu na elevação. Sabe? Ça telefone ça tão, ça todo sempre tá fula, sabe? Sana boleh siapa tu kan cem kemelata ke tom kita ni saya cem kalau kan kanan jiman. Tapi not macam apa yang kita nagalan, not saja not tu punya ni, tapi not yang nagalan tu nyari nanti. Kan diri itu punya nak, sama nak kan jiman, kan tu, tapi not tu. Tapi yang fula ke ni ke, ni cem kes ke apa, mana cem fula, fula pasti ada sih fula, saya tu masih masih kuda saja ni. Sama tu betul sih, cem bina kami cari fula patah tu, tu yang pun fua. Kasih tu. Adopter l'attitude de la foi. Soyez des David à sa annonce. La petite parole de Dieu dit, ça marche dans tous les domaines. Ça marche dans les affaires. Ça marche dans ton mariage. Ça marche. Ça, niente ensemble, c'est vague. Pensa que nous faisons la ensemble, pas niente ensemble. Mange la parole, persévère dans la parole, vois loin avec ton Dieu, vois loin. Ne fuis plus devant ce qui te paraît difficile, ne fuis plus devant les choses qui te paraissent inconvénientes. C'est là que mon Dieu veut te forger à être cette référence, à avoir la notoriété qu'il veut te donner. Persévère, sois fidèle jusqu'au bout. Aie confiance en ton Dieu jusqu'au bout. Ne regarde pas charnellement. Ne regarde pas charnellement. Entends-le, demande, donne-moi ta sagesse divine, donne-moi ton intelligence divine. Dans chaque situation, donne-moi tes yeux, Seigneur. Quelle attitude tu veux que j'adopte? Quelle attitude face à ce problème? Qu'est-ce que tu me prépares derrière ça? Dans ta vie, il y a un problème. Dieu, qu'est-ce que tu me prépares derrière ça? Comment je dois traverser ça, Dieu? Fattué, funtunei, c'est qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire que j'aime bien ce qu'il y a? David a défini, aujourd'hui, comme papa n'a pas de ton champ petit frère, comment il m'a dit, en banque, tu es en prison. Tu sais, comment tu es en prison, c'est pas dans une prison de tout, pour chaque fois, tu as demande. Ça n'a pas empathie,
le rehefa ny amin'ny lycée reny dia le ino moa le blanche le joueurna football reny sticktiky le dia jeran'le binocle kely tonga amin'izay farany baka binocle lasa mpanapaka ny assemblée nationale le prégré be le meme anazy lasa mijery amin'ny sisiny tanàna ry ka izy dia davinao le zavatra kely facilité kely gloire miendramendra sa le entin'Andriamanitra le miavy indrindra amen voninahitra n'Andriamanitra eny ary arivavaka Nesa vida avy amin'ny Jesosy Kristy tompo sotranao indray izay androany amin'ny teninao sotranao izay iray efa sikafinao indray masom-pananay androany sotranao Andriamanitra fa naverinao izay hifantoka sy hitoka any amin'ny falebiazana ohatsy ny falebiazana izay mety Goliath izay mety eo amin'ny fiainanay voalohany indrindra raha eo mifona aminao izay tamin'ny fotoana rehetra izay rehefa teo amin'ny fasiny Goliath izay dia nanana mauvaise attitude fona aminao izay Andriamanitra raha nanao tahaka ny Saoly rehefa ny Saoly miolana ka anisan'izay mitsoaka anisan'izay nanatahotra anisan'izay kivy anisan'izay tahaka ny nanaonao tsy havita tsy mahavita azy nefa anao ilay Andriamanitra izay hoe ianao manambady fa didinao izay fiainana izay anak'Andriamanitra fona aminao izay raha eo tamin'ny fotoana ny crédibilité rehetra fona aminao izay tamin'ny fotoana izay andehananay Charnel-nao nanana fijery Charnel nanana attitude Charnel fa dinay nibanjina anao sy niankina taminao nefa ny androany no fitiavanao Jesosy ianao tsy mikondane anay fa hirécupérer anay foana androany sotranao sady raha eo fa raha ohatra androany ka mbola nambaranao aminay ny vérité sy ny planao aika ianao Andriamanitra ka hitondra anay any amin'ny avo indrindra aika ianao Andriamanitra ka hitondra anay any amin'ny gloire aika ianao Andriamanitra ombadika izao olana setro zao ka hitondra anay any amin'ny élévation Jesosy avy any Nazareto misotranao izay ninona trano eo amin'ny fiainanay ninona mety hanananay na tsy hanananay dia misotranao izay satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa ny zanak'Andriamanitra misotranao izay Andriamanitra ray fanomenao anay indray ny solution ahatonga anay ho victorieux eo amin'ny fiainanay sotranao izay ray fa tsy mahafoy anay mihitsy ianao manana plan de paix tokoa ianao anay fa tsy plan de malheur ka ianao raha ohatra ka avelanao mitranga ny olana eo amin'ny fiainanay tsy hitondra plan de malheur ianao fa hitondra plan de paix izay hitondranao anay amin'ny dimension supérieure sy hitondra anay indray ny hauteur sakafo masom-panahy anay reto fa ny masino anananay le bonne attitude rehefa fasa Goliath izay ampianary izay anatin'ny teninao ampianary izay mba tsy hanana réaction tahaka ny zanak'Israely teo amin'ny lohan'ny ranomasina mena ampianary izay tsy hanana réaction ny Saoly fa ampianary izay hanana ny réaction izay nananany Davida sakafo masom-panahy ao anatin'ny teninao rehefa hihinana ny teninao rehefa zanakao Jesosy avy any Nazareto ampianary izy fanenana azy conduiseo izy eo na dans les domaines des affaires zany Jesosy na amin'ny domaine amin'ny tokantrano na amin'ny domaine am-toeram-piasana misy azy souffle leur Saint-Esprit les conseils l'attitude à avoir afin que tu puisses les amener à l'élévation et à la hauteur ampio zay fa ny masy nibanjina aminao foa nibanjina amin'ny teny fa tsy hibanjina amin'ny zavatra hita maso tsy hibanjina amin'ny Goliath tsy hibanjina amin'ny aiben'ny Goliath fa hibanjina aminao sy ny teninao satria na ny tena marina ny solution rehetra dia ao anatin'ny teninao ary manokatra ny intelligence anay nefa ny masina avy amin'ny alalan'ny méditation nay amin'ny teninao ka Jesosy avy any Nazareto Goliath koa izay misy taona ny Goliath ao anatinay toe-po misy taona ny Goliath toe-po orgueilleux Goliath mila maty ao anatinay misy taona manakanay tsy afahanao mitondra anay amin'ny élévation nangatahako aminao indray Andriamanitra androako oko ho faty ny Goliath izay dressé ao anatin'ny fonay androany Goliath n'orgueil mety Goliath na péché c'est satria zay misy taona mitady facilité dia mirefuser manao déni amin'ny vérité amin'ny teninao toe-po zay tsy tianay ho faty nefa tianao ho faty mety mauvais caractère tianao ialanay nefa mbola tsy ialanay
ka lasa goliaty zany no fiainanay mahatonga nay jamba ara-panahy tsy manana zay lasa mahatonga nay tsy mahareanao fa ny masina ka ho vonoy jesosy ho vonoy goliaty ao anatin'ny toetrony rejanakao androano ka ho faty vonoinay goliaty ny toetranay toetronay androany jesosy avy any Nazareto fa manaiky zay amboarinao manaiky zay tefenao anatin'ny épreuve zay mety nanovanao tefeo fononay tefeo ny fonay jesosy avy any Nazareto dia tario zay fa ny masina mba hanananay ny attitude de la foi tahaka ny David amin'ny anarany jesosy amen. Manana fotoantsika anatin'ny fanaka fotran'Andriamanitra sika ny amin'izay teny zay amin'ny fananana teny tokonao anaty biblika zany ho disy Paoly hoe mifampahereza dia mifananara ihany koa dikan'izay raha mety mampahery anao le izy dia raiso raha mety mananatra anao le izy manitsy anao le izy dia raiso zanaka tiana tsy tsitsina ratsakazo rotsakazo ary ny zanaka tiana ihany koa manarina tsy maintsy tenenina mafy satria matonta aman-dreny zay manitsy zanaka dia satria efa nahafantatra ny défaut tsy nandehananao teo amin'ny mahazanaka anao maro zay sa tsy maro ny tena ray aman-dreny ty dia tsy tiany andehana ny zanany tsony ny défaillance rehetra zay problème zay bêtise rehetra nataony raha ianao zao mpangalatra taloha tsy tiana mitraga eo amin'ny fiainany zanakao mihitsy zany dikan'izay tsy ampianarinao mangalatra izy fa tianao izy andeo anatin'ny justice ao anatin'ny droiture Andriamanitra tsy hoe mpangalatra akory na mpandaika fa efa miainany zany hoe infidélité mitsanga tany an-danitra zany izy tamin'ny alalan'le Lucifer tsy juste teo ambaniny kely fotsiny dia tsy tiany mihitsy zany pepo orgueilleux zany dia zany mahatonga antsika tsy maintsy mandalo épreuve ao tsika karaha zanaka tiany ianao dia tsy maintsy tenenina ianao mety efa tsy manao ianao nefa mbola ozy ianao ohatrany zany foana koa ny averiny ao ny zanakao tsy maintsy teneninao foana zany mahaberger atsika zany zay le nahatonga nay miteny tamin'ny maraina hoe nourris mes brebis izy Jesosy paix mes brebis dia prends soin de mes brebis tsy maintsy atao le izy tena hoe tsy maintsy raha te handeha lavitra sika tsy maintsy zao dia mifanitsy ao tsika zao dia efa miannonce sady amboary programme amin'ny 18 mars samedi 18 mars dans 3 semaines zany 3 semaines dans 3 semaines pasteur Jules mivady dia amangatsika eto amin'ny toerana ity mboary programme tsika tsy manao annonce be ina akory fa hizara l'expérience izy hitondra tenin'Andriamanitra izy hitondra hafatra izy ho eto ambavaka sady zay samedi 18 mars ao tsika voray zay mbola veritsika matetetika ihany le izy hitondrantsika ambavaka ihany koa ao tsika tsy miavinavina tsy zavatra mety hoe tsy fifankazahoana maolona mety hoe tsy fitovian'ny ministère fandao ifandray ifampisokatra amin'ny lafiny rehetritsika dao tsika nandratra ny tanantsika dia isaotran'Andriamanitra tsotra fotsiny amaray azy ray sarobidy efa amin'ny Jesosy Kristy tompo manangana ny tananay izay tsirairay avy tahaka ny fanandratany zanaka amin'ny rainy tantano zay Jesosy tantano amin'ny alalan'ny fanaina masina tantano mba tsy vilany tantano mba hijery amin'ny ahita ihany koa sy andeha amin'ny lala-masaka zay fanteninao anay tahaka ny abokojery tompo efa misy ny lala-masaka zay efa nisoritany Davida ho anay dia zany ny anaranay hoe tahaka ny ahoana ny andehanana sy atrehana ny karazana Goliaty tahaka ny ahoana ny fanajana ampalok'Andriamanitra tahaka ny Samuel tahaka ny Natana tahaka ny ahoana ny fananarana zay niatra teo amin'ny fiainana raha diso izy ka efa niraisiny zany ampianavy Jesosy fa te hanana toepo tahaka ny David zay ampianavy zay Jesosy Kristy tompo
andray ny teninao tsotra zao fotsiny dia anankitsina sy amarina soampelary tompo misotranao ny amin'izao sekoly zao zay mbola tafarina zay mbola tafajoro noho ny amin'ny famafazana reto zanak'Andriamanitra eto ihany koa ny fatokisany ianao noho ny amin'ny tananao zay vitany eo amin'ny fiainana eo amin'ny lafim-piainana isan'andro ny amin'ny fiainana zay miova fa tompo ray masina alohan'ny formenao anay dia transformenao zay ka tonga teo amin'ny fiainanay le jiro lasa mazava le leana rehetra lasa mazava ny fiainana iray manontolo tsy tiana tsoky miaino anatin'ny famazinana satria tsy maizana zavatra ataonay ary tsy tiana hiafina fa tiana iseho tena rantranty Jesosy malala fombao reto zanakao tsirairay avy reto injiro reto tananao na artiste izy na mpihira izy na mpivarotra izy na mpiasa izy na famafoaye izy ninona Jesosy Kristy tompo amarino amin'reto zanakao reto ny amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana enina mieritriretin'ny olona hoe zany ara-boly zany tsy tokony tonono anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tompo ampiavao amin'izay ny zanakao tsy baiko zany Jesosy Kristy tompo fa mamerimberina zay teny fikasana sy ny promesse efa nyteneninao ny fanavahanao no manompo anao sy ny tsy manompo anao arakaraka ny famafazana ao anatin'ny tanimboly any keo mijejana any résultat tompo eto amin'ity toeran'ity zay dia miteny foana any amin'ny résultat reto mio any amin'ny résultat fampahery zay mi-exhorté zay satria fantatray fa le fanamasina dia mampahery anay miconsoler anay Jesosy Kristy tompo androany zay dia mbola nahazo teny iray fa raha anana toepo raha anana toetra tahaka ny David dia fantatry efa succès foana ny fa ianao ihany koa no miteny Jesosy malala fa zay maharitra hatramin'ny farany ny vonjena tompo maharitra hatramin'ny farany zay niliny trano fa ny finoanay dia tsy miorona ny zavatra hita maso fa miorona kosa ny promessinao sy ny amiteninao ka androany ny promessinao dia teny amin'ny tanana ankavia ny mpanomponao ary ny teninao dia teny amin'ny tanana ankavanana ary ny ositrao dia teny mbava teny indray ka misotranao zay fa ny sofina zay nandre ny fo zay nandre sy miaramika anay dia nahazo ny anjara sahaza ho anay zay androany ka tompo ny ositry ny famana olana satria teny mbavanao foana le teny famana olana fa natany foana tsisy endrika azy dia vitanao no natonga zany nafinaritra vitanao no natonga zany lasa natonga ny satana mihitsy mitsiriritra ny olona sy ny toerany maha-olombelona ny toerany adamasely ka natao zay ampidarabolan'ireo tao anatin'ny péché dia naverinao zany pouvoir sy autorité zany sy ny fanampahany zany tamin'ny alalana Jesosy Kristy tompo ka misotranao zay Jesosy fa tsy mba niteny izy nao fananao fa nadinao ao anatinay ary représence anao dia hoitanay any amin'ny toerana zay alehanay ka naizanaiza toerana zay alehanay dia hitondra solution zany ny anarana herin' Jesosy ninona vavaka zay voasandratray dia lasa mitondra solution zany amin'ny anarana herin' Jesosy ary voninahit'Andriamanitra ary naiza toerana alehanay dia misy fitsarana misy fitiadanana misy fitiavana amin'ny anarana herin' Jesosy fa fahasoavan'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra mantozaontsika tsiraiavy azadino